Ny vinany toetriny andro eny an-dranomasina ny lakamisy faharoan'ny volana novambra amin'ny enora maraina ka hatramin'ny zoma fahatelon'ny volana novambra amin'ny enora maraina. Tsy misy ny fampitandremana manokana fa kosa raha ny sary hitantsika amin'ny zana-bolana izao dia somary milatsaka tanteraka ny orana amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny, zany hoe mikorotana ny toetry ny andro. Ao ry ny fandalovan'ny ririndrano ihany koa dia azo vahana ny tsioka avy any atsimo izay mety hitondra alin-drano hatramin'ny 3 metatra ho an'ny morontsiraka atsimo andrefana sy ny faritra Anosy ary Androya. Manoloan'izany dia mila mitandrina tanteraka ny mpampiasa ranomasina mba hisoroantsika ny loza, zany hoe raha ny azo atao zany atao anatin'ny 2 andro na anatin'ny 4 ora ho avy dia ny tsy miandrika aloha zany indrindra amin'ireo morontsiraka voakasika ireo. Raha ny toetry ny andro kosa ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Tanjona Bobambe hatrany amin'ny Tanjona Angosy, andraona mitsitokotokona ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Hatratra 12 kilometatra isan'ora indray manakaiky ny Tanjona Bobambe ary ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana zany manomboka ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Nonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja ray faintelo ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angosy hatrany Manora izy tandrivo-drahona malana manakaiky ny Manora amin'ny faran'ny feim-potoana ho avy avaratra ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany atsimo fa hitatra miandalana makany avaratra zany manomboka ny atoandro. Ho avy atsimo kosa izany manakaiky ny Manora amin'ny faran'ny feim-potoana ka ho 12 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja ray ka hatramin'ny 2.4 metatra. Manora ohatrany Taolagnaro anoran'ny tandrivo-drahona ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 12 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimona Atsimo Atsinanana kosa izany any atsimon'ny Vangaindrano ka ho 12 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ary hitatra miandalana any avaratra zany manomboka ny atoandro anonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja ray faintelo ka hatramin'ny 2 metatra. Ahery ny ranomasina any atsimon'ny Vangaindrano ka hatratra 2.5 metatra ny avy mionja noho ny alin-drano avy any atsimo. Taolagnaro hatrany amin'ny Tanjona Vohimena andraona vitsy ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 kilometatra isan'ora. Hatratra 17 kilometatra isan'ora ny atoandro ary ahery ny ranomasina ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy ny alin-drano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana kosa indray Tanjona Vohimena hatrany amin'ny Tanjona Ankaboa maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 18 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Hatratra 17 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany avaratra ny atoandro. Nonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy ny alin-drano avy any atsimo na Atsimo Atsinanana. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny Tanjona Vilanandro ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 18 kilometatra isan'ora. Hatratra 17 kilometatra isan'ora indraindray anonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja ray faintelo ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava anoran'ny tandrivo-drahona indraindray ny alina ary ho avy atsimo andrefana na andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy mionja ho latsaky ny 4.7 metatra. Amarana antsika azy ny morontsiraka Analalava hatrany amin'ny Tanjona Bobambe anoran'ny tandrivo-drahona manakaiky ny Nosy. Ho avy Atsinanana ny rivotra eo anelanelan'ny Nosy sy ny Tanjona Bobambe amin'ny maraina ka ho 12 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Fa ho avy andrefana kosa zany ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Iovaova ny any ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ao anatin'izay ka ny avy mionja ho latsaky ny 2 metatra.